5G Bethelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Vatimax, Manulcianoni vovó. Miazakazaka ny zotra mpividianana saingy tomandroso mafampana raha ny toetra raha-pirenena hakabeny eo anatrehany ayainy ireo mpanao politika sy ny antson'ireo firaisamonim-pirenena amin'izao fotoana izao. Tonontosandroany teny anivon'ireo évêque manerana ny distrika ny antsapaka ny laharan'ireo kandida amin'ny fividianana solombavam-bahoaka izay arafitra anatin'ny bulletin tokana amin'ny fividianana ny 9 Mey. Firenena miisa roa hatreto namaly ny antsonjonaika nataon'i Madagasikara taorian'ny fandalovan'ireo rivodoza mahery vaika tamin'ity taona 2020 ity. Maro ireo olona mivelona amin'ny fitsimponana fako eto Antananarivo sy manodidina amin'izao fotoana izao ahafahana miaina andavanandro tranga izay azo hitarafana ny fantrana lalina ankehitriny. Maresaka iraisany pirenena ny Tchad manantena ny olany amin'ny fihodinana voalohany amin'ny fividianana filohan'ny pirenena ny 9 Mey avy izao ny Prime Ministre ny Tete Zamita any an-toerany ny antsiprian'izay. Finaritra tongoka tonga vavy tonga soa indray atao anatin'ny fotoana ny fampalalam-bavao amin'ity alina ity atena ny araba. Manasanao ihany koa anaraka izany matoa andatsoratra avy hatrany nondeha anokafantsika ny fampalalam-bavao amin'ity alina ity. Eo anatrehany maro apetraky ny mpanao politika sy ny antsony ireo firaisamonim-pirenena manoloana ny fomba fitantanana ny firenena sy ny fanososena ny tanitandalana ataon'ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao. Miazakazaka ny zotra mpividianana eto Madagasikara ankehitriny saingy miazakazaka tomandroso ao anatin'izany mafampana izay azakazaka any anatin'izay zotra mpividianan'izay raha ny toetra raha-pirenena kabeny ankehitriny nojerena matoa andatsoratra. Mandroso otrany dingana makany amin'ny fanatanterana ny fividianana solombavam-bahoaka ny 20 Mey izao. Nivoaka ny listireo kandida nahazo ny fankataovan'ny CENI sy ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Kandida izay nizara roa mazava tao ireo nitebiteby hatramin'ny farany no ireo trangana fanasarotana sy sakatsakana maro samihafa nolalovana indrindra ny avy amin'ny fanoherana sy ireo nandeha tamin'ny anaran'ny tenany manokana. Fa teo kosa ireo kandida ny lamitsaina efa nakadepara tamin'ny fomba maro samihafa ary hita tamin'izany ireo avy amin'ny antoko volomboasary izay efa nizarazara zavatra tetsyro nanararoatra faramparany ny fahefana teo ampelantanany sy ny maro tsy voatanisa. Eo anatrehan'izany rehetra izany mandroso ihany ny rehetra na izany aza hita fa mandeha mandroso mafampany eo ny toetra raha. Nivoaka ihany koa ny laharan'ny kandida tsirairay ampiasana amin'ny fampelezakevitra sy hipetraka amin'ny bilita tokana. Mandroso mafampany eo ny toetra raha ambonina aya maro samihafa. Miaya satria ilay rafitra voalaza fa maleo tena mikarakara ny fividianana taony eo ihany eo raha ny fomba fiasany no jerenina. Maro ireo sosikevitra no mian'ireo antoko politika fiarahamonim-pirenena na teto an-toerana na tany ivelany hatramin'ireo mpanara-maso ny fividianana iraisan'ny-pirenena sy ny mpiara-mombonantoka fa taony tazany potsiny izy ireny. Ny antsiana ny lesoka teo aloha ananana fividianana madio sy mangarara nefa no nokatsahany rehetra tamin'ireny rekomandasion ireny. Ananana CENI tena maleo tena amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra sy miantoka ny fahitsiana sy ny fangararahana. Saingy asa na tsy mitovy ny tanjona amin'ny atao hoe fividianana ka tsy nirarahiana izy ireny. Tsy nampiatra ny CENI fa tsy nandraraha ihany koa ny fitondram-panjakana fa mety anelingelina azy amin'ny zavatra tiany atao mandritra ny fividianana angamba. Atao hoe angamba na maro amin'ireo mpamakafaka politika aza no milaza fa izay mihitsy. Sarotsarotra ho an'ny mpitondra raha tena madio ny fividianana manoloana ny zavatra nisy teo aloha ny zava-misy ankehitriny ary izay mety hiseho rahampitso. Ohatra amin'izany ny afindrafindrao tsy azo avela amin'ilay fampiasana ny fahefam-panjakana. Io tebok'io izay voalaza mazava anatin'ireo rekomandasion na ny nataony teto an-toerana izany na norafetiny avy any ivelany. Eo anatrehan'izany rehetra izany misy ny HCC manana izany rafitra fitsarana avy momba ny lalam-panorenana izany isika saingy to ampiasaindry zareo amin'ny tombotsony.
ity rafitra ity izay tao nanome tsirim-panantenana tamin'ny nanambaran'ny filohany fa tsitsitsy ampiatra ny lalàna amin'izay izy ireo raha mbola misy ny fampiasana fanerenana mivantana na ankolaka ny mpiasa-panjakana sy fampiasana ireo fitaovam-panjakana andaniana kandida iray na maromaro. Velombolo ny rehetra saingy fotoana vitsy ihany taorian'io fanambarana io, tao na tsy aro voakapoka, tao ny diso fanantenana, fa tao koa ny totsigaga. Fa nampiseho ny endriny indray ny HCC tamin'ny ilay fanonganana olom-boafidy lehibe na andrim-panjakana miisa roa. Dia tataovina izany rehetra izany isika ankehitriny ka io mandroso mafampana io ny toetra rà. Manampy io ny olana iainan'ny vahoaka malagasy amin'ny andavanandrony, ny tsy fisinasa, ny fitanga ny fitipenana, ny tsy fandriampalemana, ny jiro tapaka lava, ny rano tsy misy sy ny maro hafa. Nisy ministra teo izao no fari-piainana malagasy ary asa anao ahoana manoloana ireo ministra fito nametra-pialana ka lasa nandeha nanao kandida solombavam-bahoaka. Asa raha oviana no voasolo izy ireny ary anao ahoana no mety ho mpandimby azy sy ny maro hafa. Raha mpitondra vonina tokony anio alina dia efa ho fantatra izay ministra vaovao satria efa fantatra hatry ela fa tsy maintsy izay no lalana rehefa tsy nahita olona hafa ho kandida solombavam-bahoaka. Tsy tokony haritra araka izany ny fanendrena sy ny fanoloana azy ireo raha ny tokony ho izy. Fa eo ampiandrasan'izany mandroso mafampana eo ihany ny toedra rà eto amin'ny firenena. Miroso hatrany ny zotra-pividianana eto Madagasikara raha ny matoan-datsoratra nentina tato anatin'ny fampalalam-bavao ho any androany fa taorian'ny famoahany CENI ny listra ofisialy ny tontolo sain'androany. Teny anivon'ireo évêque manerana ny distrika ny antsapaky ny laran'ireo kandida amin'ny fividianana solombavam-bahoaka izay rafitra ao anatin'ny bulletin tokana amin'ny fividianana 7 Mey ho avy izao. Christian Dimby. Taorian'ny famoahany CENI na ny voamera-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana mikasika ny listra ofisialy ny pilatsako fidiana ho solombavam-bahoaka manerana ireo distrika ny Madagasikara omaly nototosaina androany ny atsapaka ny laharan'ireo kandida amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka izay arafitra ao anatin'ny bilita tokana amin'ny fifidianana ny 7 Mey ho avy izao. Nizotra ambilaminana ny fisarihana izany tamin'ny ankapobeny manerana ireo évêque ho an'ny teto amin'ny faritany Antananarivo. Nateo aza ny fahatarana ny famoahana ny efitrano raha ny tao amin'ny faritany Antananarivo boriboritany fahatelo manokana ny maraina teo. Raha ny taremarika miisa 7,500 ny isan'ireo atota taratasy firatsahako fidiana voarain'ireo évêque rehetra manerana ny Madagasikara raha tokoka ny 2,700 tamin'izany no nankatoavin'ny évêque raha ny tatitra navoaka ny CENI hatrany. Raha ny tao amin'ny distrika Antananarivo Avaradrano nahazo ny larana faharoa ny kandida Adjandriana Narvelo sy Andry Ratavila avy amin'ny antoko malagasy miaramiainga natolotry ny kolektifa ny malagasy. Ho an'ny Antananarivo boriboritany voalohany, larana fahena ny kandida toavina Ralambo Mahay avy amin'ny antoko Anjomara sy Rivo Baovao natolotry ny kolektifa ny malagasy. Rakoto John Joseph, kandida ny kolektifa ny malagasy avy amin'ny antoko RB no kandida nahazo ny larana voalohany ao amin'ny boriboritany fahatelo. Izay ahitana ihany koa ny Razafindrazaka Bodarso izay kandida mirotsaka amin'ny alalany tsy miankina. Efa saika vonina hiatrika ny fifidianana avokoa ny ankamaroan'ireo kandida nirotsaka ho fidiana raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Na izany na tsy izany, ilaina hatrany ny fanamafisana ny fanaraha-maso hisorohana ireo mety halatra sy osika tahaka ny fifidianana filoham-pirenena izay natao amboletra farany teo ho ny kandida ny kolektifa ny malagasy ao amin'ny boriboritany fahatelo. Larana voalohany zany ny vokatry ny fisarihana natao tany amin'ny évêque tamin'ny maraina teo. Isa ny amotana hozy tsika malagasy. Ny voalohany zany dia ny lohany. Ary mahafaly zany nazahoana zany satria ao anatin'ny olona enina dia ianao no nahazo ny larana voalohany. Tsy hoe kisendrasendra na miniminy foana angamba ny tena fa amiko misy antony lehibe ihany koa zany mato azotsika ARB ary ao amin'ny kolektifa ny malagasy ny larana voalohany ao amin'ny boriboritany fahatelo. Ny teny tsindrina kely aty ampamaranana zany dia manao antsokavo amin'ny vahoaka mandrakariva ny amin'ny hoe fifidianana manakaiky ny vahoaka izy ity. Noho izany manana anjara toerana lehibe isika ny amin'ny fanaraha-maso ity zotra-pifidianana ity. Misy ny fitenena manao hoe raha te handresy amin'ny fifidianana ianao dia tsy ny fahazahoana vato be dia be ny zava-dehibe fa ny fahafahanao miaro ireo vato
azonao. nateo aza ny fahavononandreo kandida sy ireo te hilatsaka ho mpitondra ny tenin'ny vahoaka maro ireo endrika fanaliana sy filambaniny izay hita nandritra ny fandraisana ny antota taratasy filatsahako fidiana solombavambahoaka tena nivindreo oveka manerana ny distrikany Madagasikara farany teo raha ny nambarany solombavambahoaka ao amin'ny boribory tany fahenina androany. Misy ny faniliana zany amin'izao fotoana zao, misy ny fatahorana ny mpitondra dia asarotana misy zany na ny fanaovana dossier nke tena sarotra tamin'ity na io caution na ny apetrabola sy atao nke dia faniliany tena hoe faniliana ny olombelona sy ny vahoaka mihitsy zany io tsy ao anatina demokrasia nke zany ny caution-nao ataonao 20 millions d'ariary dia lasa olona manambola ihany zany no politika eto Madagasikara lasa resaka plutocratie zany le izy lasa régime plutocratique zany napetraka eto Madagasikara ka misy zany ny antsoizay amin'izao fotoana zao amin'ireny dossier maro isan-karazany reny. Tao aorian'ity famohanana lisitra ofisialy ny ireo kandida ho solombavambahoaka ity hita fa nankatoavin'ny oveka avokoa ny filatsahako fidin'ireo minisitra Amperinasa ny rotsaka ho kandida solombavambahoaka ankilany anomboka amin'ny fahavalon'ny volana May ho avy izao hatramin'ny fahafito amby 20 ny volana May ny fampelezan-kevitra raha ny tetandro navoaka ny CENI. Lamakam tamin'ny akabeny fisarihana ny laharan'ireo kandida raha ny zava-nisy maneran'ireo oveka manerana ny distrika teto Madagasikara tamin'ity androany na izany na zany mitaky fomba fiasa mangarahara tahaka ny zava-nisy toy ny tamin'ity androany ireo kandida raha ny fanehoan-kevitra voaray isan'ny tokony hatsahatra ny atsindry amin'ny piasa mpanjakana raha ny fanehoan-kevitra nentin'izy ireo androany onona saina. Tsy ny andrela minitra vitsy taorian'ny fahavitany fisarihana dia samy nampahafantatra ny laharany ireo kandida maro manerana ny nosy fisarihana izay nilamina tamin'ny ankapobeny na teo aza ny fahatarana sy ny tranga samihafa. Ho an'ny distrikany Vakinankaratra nahazo ny laharana voalohany Jean-François Michel avy amin'ny vovonana Fraisakina ary teo amin'ny laharana faharoa i razanak'olona Paul izay kandida tsy miankina. Azo lazaina hoe tao anaty mangarahara ny fisarihana rehetra kanefa na izany aza dia misy ihany ny ahiatsy havanana ny amin'ny hoe lalàna maromaro izay tokony fantatra ireo kandida satria efa misy tsikaritra ny amin'ny fampiasana fitaovam-panjakana eo ihany koa ny fampiasana ireo olona tokony andraikitra maro isan-karazany dia nangatahany kandida sy ireo solotena kandida moa zany ny hoe vakio ampahabemaso ary ny lalàna satria samy ary hijery eto tsika dia ireo zavatra rehetra tsy azo natao ihany koa sy tsy tokony ho atao mandritra ny fampelezan-kevitra dia nambara teo aby ireo andinin-dalàna tsara mba ho fantatry ny rehetra. Hatreto aloha zany dia azo lazaina hoe mety ny fiaingana fa ny ahiatsy havanana mipetraka hatrany. Ho an'ny distrikany Mananjary laharana fahatelona ny Denis Franconio di Maître Coco avy amin'ny feony Mananjary. Izay laharana fahatelo izay ihany koa ny any Mananaravaratra izay azo ny kandida solombavambahoaka raha ary ny Rina Sidonie avy amin'ny tsy miankina. Laharana fahaefatra ao Tomasina voalohany Ratsiraka Iarovana Roland avy amin'ny kolektifany Malagasy. Ao amin'ny distrikany Maeva Tanàna Rasoary Malala Georgette di Madame Zourkely eo amin'ny laharana fahatelo ao anatin'ny Piltatokana. Eo amin'ny laharana faharoa ny kandida tsy miankina Volaingo Marie Thérèse eo amin'ny distrikany Bealanana. Laharana faharoa ihany koa ny an'ny kolektifany Malagasy eo amin'ny distrikany Ambanja Souleymane Mahmoud. Kandida solombavambahoaka ao Ambohimaso laharana faharoa ao anatin'ny Piltatokana ny kandida Rabesek Xavier Marie fantatry ny maro amin'ny Zoukdoud izay avy amin'ny kolektifany Malagasy. Laharana faharoa no misy ny kandida Delphine Florentine ao anatin'ny Piltatokana avy amin'ny kolektifany Malagasy ao amin'ny distrikany Besalampy. Ankoatr'ireo ao amin'ny distrikany Miarinarivo laharana fahaefatra ao anatin'ny Piltatokana i Bernard Ravelonjatovo. Tsy nisy fiovana fa saika nita tao anatin'ny lisitra navoaka ny CENI ihany no voasarika tao amin'ny faritra Matsiatra Ambony. Laharana voalohany ao Fianaratsoa avy amin'ny kolektifany Malagasy Randriamanana Patrika sy Philippe Ralay Arvelo. Laharana voalohany zany ny tenako Patrika Randriamanana kandida ny kolektifany Malagasy eto Fianaratsoa. Tsy kisendrasendra zany misy antony daholo ny zavatra rehetra. Tiako marihana fa isika kolektifany Malagasy ihany koa no natafapetraka dossier filatsahan-kofidiana voalohany indrindra teny amin'ny oveka. Ary mbola isika kolektifany Malagasy ihany koa no nanao fanambarana pahibe maso voalohany teto Fianaratsoa fa kandida député eto Fianaratsoa i Patrika Randriamanana. Tsy kisendrasendra daholo zany rehetrarehetra zany fa
misy antony lehibe ho an'ny fianaratsoa sy ho an'ny firenena ray manontolo ka dia amafisina trano fa vonona andrainy andraikitra sika vonona ampiasa ny fahefan'ny vahoaka amin'izany tena hoe solombavam-bahoaka zany ahoana ny tokony ampiasana n'ilay fahefana araka ny tokony ho izy araka izany mitaky fifidianana madio sy mangarahara ny kandida rehetra manerana ny nosy isy ny fanovana eto amin'ny firenena fa hiantoka ny fanovana eto amin'ny firenena ny fandraisana anjara mavitriky ny olom-pirenena amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ho avy hoy afakandro Christian maraina teo ny tenan'izay nanamafy fa tsy nisy tatitra nataony solombavam-bahoaka ny mahajanga voalohany tao anatin'izay fepitoana izay nangina ny tanàna hoy izy ary potika avokoa ny sehatra rehetra tany an-toerana Anja Robert Kolo Mahajanga angina ny tanàna ny Mahajanga tato anaty ny 5 taona izay raha ny fanehoan-kevitry Andriamatoa Afakandro Christian manoloana ny zava-misy ny tsy fahafantarany ny vahoaka ny Mahajanga ny tatitra izay nataon'ireo solombavam-bahoaka miisa 2 nandritra izay 5 taona izay. Ny antony aloha raha hotanisaytsika tsy ho voatanisy eto fa ny zavatra tsapa fotsiny eto Mahajanga aloha dia mangina tanteraka ny tanàna ary zany solombavam-bahoaka zany ohatra ny adino ny vahoaka satria sady tsy hita no tsenoa eto amin'ny tanàna hitantsika angamban'ireo fampitena matoa misy ny fampitena eto amin'ny tanànatsika dikan'izay ny fanjakana mpanatanteraka tsy nanao ny asany nefa ny solombavam-bahoaka no andrim-panjakana manara-maso ary mametraka an'izay tombana zay ho an'ireo fanjakana mpanatanteraka rehetra ka noho izany vonona zahay zany anarina an'izay tsy mety rehetrarehetra misy teto Mahajanga indrindra moa zany ny vahoaka koa moa zany tsy mahalala ny asa andrasana amin'ireo solombavam-bahoaka toy ny tatitra na famorinana ireo vahoaka ireo mba hahafahany maka ireo tolo-kevitra sosokevitra rehetrarehetra mahakasika ny zavatra mety etetam-bahoaka tadiavina fa toa tsy hahenona an'izany eto Mahajanga ary tsapatsika fa tena betsaka ny olana nandalo teo amin'izay 5 taona lasa izay nefa tsisy zavatra tafarina teto Mahajanga fa fahasimbana sy fahampitena ary indraindray ary koa misy ary koa solombavam-bahoaka zay hitantsika voasaringotra amin'ireo zavatra mamoafady ary tsy tokony isy zany satria ny solombavam-bahoaka dia natao hiaro ny vahoaka ary hiady ny tombontsom-bahoaka ka izay no antony ijoroanay mba tsy hitokamonina intsony ny vahoaka ny Mahajanga. Ilaina araka izany ny fanovana ary anentanana sahady ny olom-pirenena anao ny adidiny amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka izay ho tanterahina tsy ho ela. Entana ny rehetrarehetra zany zahay mba handray anjara mavitrika amin'izay fifidianana zay satria izany no miantoka ny fanovana eto amin'ny firenena indrindra ny fanatsarana ny ho avy ny firenentsika raha mitavozavozana tsy mandraindraikitra ny vahoaka amin'izay fifidianana zay dia toa ny mamosavy-tena ka entanina ny tsirairay ho tonga mavitrika amin'izay fifidianana izay ary anentana ihany koa ny mpiarabelona rehetrarehetra handray anjara amin'izay fifidianana zay ho tonga zay. Amin'ny 7 ny volana Mey izao araka izany ny fifidianana ho solombavam-bahoaka eto Madagasikara ka ho an'ny distrika ny Mahajanga voalohany dia misa 4 ireo kandida raha toa ka misa 2 kosa ho an'ny distrika ny Mahajanga faharoa. Fa na eo aza ny tolona amin'ny fanadiovana ny tokotany mpifidianana amin'izao fotoana izao mila miatrika izany avokoa ny antoko tsirairay indrindra fa ireo antoko kambana ao anatin'ny kolektifa malagasy raha ny fanehoan-kevitra nentina izy ireo tamin'ity androany ny fahazonany maro anisa ho an'ny solombavam-bahoaka ivelany antoko ny mpitondra no tanjona ao anatin'izay ahafahana manadio sy manova ireo lafin-javatra rehetra mikatso sy tsy mety eto amin'ny firenena ankehitriny. Nateo azy ireo tolo-kevitra isan'ny tokony sy ny fitakiana maro lafy ny amin'ny tokony anadiovana ny tokotany mpifidianana nataon'ireo mpanao politika ny mpiaraisa-mony-pirenena ary indrindra fa ireo mpiara-mobonantoka amintsika tsy misy ny hoaino ny mpitondra fanjakana sy ireo an-tanatoetra vakasika izany mandraka tamin'ity androany ity ho an'ny kolektifa ny malagasy sy ireo mpanao politika mbola mitoy ny tolona ho fanadiovana ny tokotany mpifidianana mba ahafahana manatsara ny zotra mpifidianana eto amintsika. Na mafisy ny kolektifa ny malagasy ao anatin'ny distrika ny Avaradrano fa kion-dalana tokana ahafahana manatsara izany ny fandraisana andraikitry ny vahoaka malagasy amin'ny fanararamasona ny zotra mpifidianana dia nizao
eo ihany koa ny fahaizan'ny vahoaka mifidy ireo olona hita sy tsapa fa vonona hitondra ny fanovana mandritra ity fifidianana solombavam-bahoaka indray mitoraka ity ka hanatsarana ireo lalàna eo anivo ny ateny miram-pirenena na voafidy amin'ny kolektifa ny malagasy na voafidy amin'ny vovonana hafa mety rehefa avy amin'ny fanoherana azahoana ny maronisy eo anivo ny ateny miram-pirenena mazava ho azy fa tena toy ny tolo inona moa ny tolomana dia le lotona ny tokotany mpifidianana mazava ho azy mihitsy fa tena nanao zay tsy rarina ary tena tsy niraraha mihitsy ny fanatsarana ny processus ny fifidianana ny mpitondra ankehitriny miariary zany ary hatramina tompon'andraikitra masovo isan-karazany ny union européenne sy ny rehetra samy nanamarika an'izany zavatra rehetra zany avokoa ka fotoana iovany zao tena ao anatin'ny fotoana iovany zao ary tia ny tion-dalana ho atsika vahoaka malagasy manerana ny nosy ary indrindra ho an'ny avaradrano manokana dia fotoana anehoana ny fiovany zao no reto lafiny reto voalohany indrindra dia tena tokony maronisa isika any amin'ny anteny miram-pirenena ahafahana manova ireo zavatra tsy mety rehetra lalàna isan'ny tokony izay tokony anaraha maso ny mpanatanteraka eto amin'ny firenena ny faharoa manarakaraka zany dia anara maso ny bro-pifidianana isan'isany eran'ny Madagasikara ary ho anavaradrano manokana dia tena ao anatin'ny fampiofanao amin'izany zahay amin'izao fifidianana solombavam-bahoaka ho avy zao hametraka paikady sy ampiofany vahoaka iny fotony amin'ny fomba fanaramaso ny voka-pifidianana ihany koa ny eo anivo ny kolektifa ny malagasy raha ny fanazavana trano mazava ho azy fa mety ametra-panontaniana ny vahoaka ny hoe maloto ny tokotany mpifidianana izany no nytolomana ny mpitondra nefa tsy nanam-piniavana ny hoe andeha anova na anabio zany tokotany mpifidianana iraha amin'ny lalao zany iraha miseritra zany dia inona mbola hidiranareo ao dia tsotra ny valina anovany lala tantara sika amin'ity ndray mandeha ity na inon'inona zavatra zay mety kotrehny any amin'ny isanambaratongany na mety trotonono aza fantatrareo avy hatrany ny any fotony kosa dia efa tena manao ny ezaka rehetra ny kolektifa ny malagasy ary manokana amin'izany ny avaradrano ampiofana amin'ny hoe fantaro sy fehezo tanteraka alaina sara avy hatrany mivoka-pifidianana isaky ny bro-pifidianana avy hatrany dia ho fantarina satria ora vitsimondra orin'ny fahavitany fifidianana dia fantatra zany manerana ny Madagasikara ka dia ho fehezany zany zavatra rehetra zany amin'ity ndray mandeha ty ho an'ireo antoko politika hafa mila mahay misafidy ny vahoaka malagasy amin'ity fifidianana indray mitoraka ity fa azo ambara fa hion-dalàna farany ahafahana manova ny tsy mety rehetra eto amin'ny firenena ity fifidianana amin'ny fahasivamboram-polo ny volalame ity ka ny zavatra anentanana ny vahoaka malagasy dia mba hiratany masony mba hametrahany zay tena isin'ny tongony satria raha izao no mitohiny hoe ny ankamaroan'ny vahoaka malagasy tsy hitany zay asian'ny tongony sy ny lohany fa za mino fa ho avy ny fotoana tonga izy io amin'ny fifidianana amin'ny volana me io ametrahana ny tena maronisa marina eny amin'ny anteny miram-pirenena anadiovana ny tokotany Madagasikara zay tena feno loto fako tsy hitanonoa ary dia tena le teny jatovana hoe tena korotam-bolona tanteraka ny misy dia ho avy ny fotoana hanarenana an'izany ary dia ho avy ny vahoaka malagasy hifidy any zay tena olombelona hiveriny fa tena olombelona hitondra ny feony ary tena ho solombavam-bahoaka marina fa tsy mpanangan-tanàna fotsiny mpanara-drendrano eny amin'ny anteny miram-pirenena rodobe ho an'ny vahoaka malagasy ho an'ny fanovana araka izany ity fifidianana solombavam-bahoaka ity ary tokony hijoro sy aro ny safidiny tsirairay amin'ny maha fifidianana manakaiky vahoaka azy io ao anatin'izay fiatrehana ny fifidianan'izay hatrany saika ny kandida rehetra no nanana olana tamin'ny fahazoana ny certificat de régularité fiscale hoy ny Italie ny fohy be mpitantanana ka be ny etitra tamin'ity androan'ity raha ny hita sy ny navoaka ny teo anivony seni akilany ireo kandida avy amin'ny fanoherana sy ny tsy miankina no isany nanan'izay olan'izay raha toka tsy voakasika izay olan'izay ny kandida avy amin'ny antoko ny fitondrana amin'izao fotoana izao
araka ny sary famintinana ny antota taratasy tsy mbola feno ireo kandida nanao firotsahako fidina amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ny fahasivy amby roapolo may izay navoaka ny seni ireo kandida avy amin'ny fanoherana na ireo mandeha amin'ny tenany manokana no manana fahasarotana amin'ny fahazahoana ny antota taratasy eta 211 bis na ny certificat de régularité fiscale na feno fepetra avokoa ankilany ireo kandida volomboasary misosany fikarakarana ny antota taratasy tranga izay nahatonga ireo kandida ilaza fa endrika afaniliana sy katsikatsi ara-politika no ataony fanjakana sy ireo aratsamangaiky androany tahaka izao ny valitelony tompona andraikitra teo anivony foibe mpitantanana momba ny etra tahirana daholo fa arakaraka ny fomba fitondranao an'izay fahasahiranana zay ny sasany tonga dia miantso ny mpanao gazety miantso ny hainao manjery azy zay tsy omena nefa tena saiko ny milaza aminareo fa na dia kandida izay ao anatin'ny fitondrana dia misy ny tsy nahazo ary maromaro fa tsy afaka fotsiny ny tena aminareo hoe zahay ange tsy nomena satria ny fanomezana an'izany régularité fiscale zay dia miankina amin'ny déclaration netra zay nataonao manana andraikitra goavana izahay amin'izay fanomezana an'izay régularité fiscale zay ny dikany régularité fiscale dia ianao nahavita nandohan'ny hetranao nandritra ny 3 taona zay moa zany no voalazany lalàna 3 taona ianao antony fa tsy dia misy zavatra ara-politika araka ny filazany sasany azy fa afaka manontany nareo fa be dia be ny olona ny araka amin'ny fitondrana candidat mpanjakana tsy nahazo an'izay régularité fiscale zay tsy mifanaraka amin'ny zava-misy tena anivony ireo fahasampandrara misana ny fandoava-ketra sy ireo olana mateti-pitranga tena anivony ireo distrika ny valiteny ny tare generaly ny etra androany akoatra ireo kandida mitaraina toy ny Roland Ratsiraka sy Razana Masoa Christine sy ny Maroaf kandida miisa 3 avy amin'ny tsy miankina sy 2 avy amin'ny vovona ny firasakina no tsy nahazo sy tsy nafeno tamin'ny fotoana voatondro ny eta 211 bis na ny certificat de régularité fiscale raha ny navoaka ny seni tsy fahafenona ara-potoana izay vokatra ireo filambotsiary sy endrika fanakanana ataony ireo centre fiscal ireo tsikaritra ihany koa fa tsy misy na iray azany avy amin'ny erimary kandida volomboasary manana olana sy tsy nahazo izany antota taratasy izany araka ny tatitra navoaka ny seniatrany fa ihany koa ireo kandida tsy miankina sy avy amin'ny fanoherana ihany koa no nanao fangatana tamin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ny ameno izany andrasana araka izany na ijanona atreo na anohy ny fampiasana ireo rafim-panjakana atrany ny fitondrana ankehitriny ampandaniana ireo kandida volomboasary dia izay ihany koa no hoentsika amin'ny seny vetivety ao anaty doka fohy aiza ho aizany mahakasika ny famolavolana ny décret d'application ny code minier na ny lalàna ifezana ny lalàna ifezana ny arena kibony tany eto Madagasikara firy ihany koa ny isan'ny firenena nitondra fanampiana ho an'ny firenena taoriana ny fandalovan'ny rivodoza gamane aoriana ny doka no amalitsika an'izay fanontanian'izay Pasika sambatra miaraka amin'ny Zarakado ararotiny fihenam-bidy amin'ny iFil Prime sy Wikif Max 4G sady mbola toloranay écouteur earbuds tellement ihany koa ianao iainona mozika amin'ny fety miampy bonus méga isarifena amin'ny fotoana rehetra aza tara hatramin'ny 3 aprily ihany hitanao any amin'ny Telma akaiky anao Avy ny fifidianana solombavam-bahoaka iana olo-pirenena voasoratra anarana anaty listim-pifidianana no ifidy izay député isoltenany malagasy eny amin'ny antenimera-pirenena miasan'ny solombavam-bahoaka ve miady ho any tombotsoan'ny malagasy amin'ny alalan'ny fandaniana lalàna manara-maso ny asan'ny gouvernement sy ny fitantanany volam-panjakana
fanteny tsara noho izany izay hofidiana mba tsy hanenina olo-pantatry ny fiarahamonina ary mahafantatra ny fiarahamonina sy ny tontolo iveloman'ny olo-pirenena olona ny anatra na sy mahay ny antom-piasain'ny anteny mera-pirenena sy ny fiatraikany lalàna hofidiny na ho lavina olona vonina nohitra ny kolikoly na amin'ny fandaniana lalàna na amin'ny fanomezana ohatra tsara amin'ny asany mahitsy fitondran-tena ary tsy mampitafianatra ny anteny mera sy ny repoblika ho an'ny fifidianana solombavam-bahoaka 7 ndao hanao safidy malina mari-potitra ary voasaina tsara. Mamenina ny araba hatrany tomboka lasy tombovavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity alina ity anomboka ny 20 ny volana aprily ho avy izao ariaritra 7 andro ny hetsika lehibe karakarainy ny eglizy evangelika saina nampitondrain'izy ireo ny lohateny 7 andro ny fanavoazan-kery fotoana izay ho tanterahana eny amin'ny raiksa sy rititra analakely tsy misy vidina ny hetsika ary andraisana mpitory teny maro sy mpanakanto ara-pilazantsara maro ihany koa anjara ao anatin'izay ndao rahantsika ny fanampanazavana. Izy io dia isan'andro amin'ny 12 sasany atoandro dia mirava amin'ny 2 dia avy eo amin'ny 2 sasany katra amin'ny 5 dia avy eo amin'ny 5 sasany katra amin'ny 7 ao anatin'izy io moa zany dia maimaimpona ary isy mpanompon'Andriamanitra maro be hiaraka ao ny tenako voalohany indrindra Bishop Patrick Révérend Phare dia misy mpanompon'Andriamanitra maro avy amin'ny fiangonana samihafa Pasteur Jocelyn avy amin'ny MRE apôtre Michael avy amin'ny Rema Pasteur Presley avy amin'ny IMF, Pasteur Julien avy amin'ny Aramanompo, Prophète Elie avy amin'ny Sevama, dia feno mpanompon'Andriamanitra betsaka izay ho avy eo ny tanjona dia hoe hitondra fanavaozan-kery ho an'ny tsirairay avy amin'ny lafim-piainany manontolo. Endrikendriky ny fotoana dia somary misy fizarazarana ilay izy ao anatin'ilay lohahevitra hoe fito andro fanavaozan-kery dia samy manana koa nefa ny lohahevitra isan'andro zany hoe misy ohatra latsireny miresaka ny herin'ny vavaka talata resaka ny faminaniana sy herin'Andriamanitra larobia resaka fanambinina sy fanasitranana dia lakamisy resaka fanompoana sy ny asa fanompoana ny zoma resaka tokantrano sy ainam-pitiavana ny asabotsy fotoana spesiala ho an'ny adoa sy ny tanora fotsiny ny alahady dia famarana azy amin'ny fizaran-kery sorosotry ny fanamasina izany fotoana io koa moa zany dia misy mpanakanto nasaina manokana tahaka ny Pepe Shaina, Yenika, Rodiniavo, Gaël, Tokonarindra, Tiali, Nati Lawrence, Pierrot Niova sotra izany mba ampahirezana sy ampiakarana ny tanjam-panahy tsirairay avy izay ho avy anatrika ilay fotoana. Dia faly manasa antsika rehetrarehetra mponina Antananarivo tsy hakanavaka na izy ianao na izy na mivavaka ianao na tsy mivavaka dia mety aminao io fotoana io satria tadiofa ny fiainana dia resaka hery tsy nataon'ny olona mahalimilimy izao fiainana izao fa tena mila hery ianao na herin-tsaina io na herim-panahy io sy amin'ny lafiny rehetra ary io fotoana io dia ikasiana an'izay lafim-piainana rehetra izay mihitsy ho antsika tsirairay avy. Sy ampiarina renan-kibony tany nanaovana fakakevitra indray ny farany herinandro teo ny fandrafetana ny décret d'application ny code minier na ny lalàna hifezana ny sehatry ny renan-kibony tany eto Madagasikara amin'ireo andin-dalàna ampolony nangatahan'ireo mpisehatra sy firaisamonim-pirenena fanazavana bebe kokoa isan'ny lohalarana amin'izany mahakasika ny fonds minier d'investissement social et communautaire ny fametrahana sy ny fampandehanana io izay tsy mazava anaty lalàna ifehezana ny sehatry ny renan-kibony tany amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana netiny teo anivony firaisamonim-pirenena iray misehatra ao anatin'izay sehatry ny arena akibony tany izay. Manodidina ny 700 ireo teboka voarakitra anaty lalàna ifehezana ny renan-kibony tany vaovao angatahan'ny mpisehatra sy firaisamonim-pirenena fanazavana bebe kokoa amin'ny ministera tompon'andraikitra amin'izao fotoana izao mialohan'ny famoahana ny didy fampiarana ny code minier. Raha ny mahakasika ny fonds minier d'investissement social et communautaire maro ny fanontaniana mipetraka hono teo anivony OSCE na ny organisation de la société civile sur les industries extractives ka andrasa mpanazavana. Anisan'ny mbola tsy mazava tao anatiny mahakasika an'ilay hoe fonds minier d'investissement social
e communautaire. Io fond io zany ao anatin'le lalàna mbola tsy mazava hoe iza no ide hitantana an'io ahoana ny fomba hitantanana an'io voasoratra fotsiny hoe gérer amin'ny toute transparence zay fotsiny le izy fa tsy mazava hoe iza ny tena hitantana an'io ahoana marina ny fomba hitantanana an'io de zay anisany zany de fa nisy moa zany ny sosikevitra avy aty amin'ny fiarahamonim-pirenena tokony ho jerena tsara ny fomba hitantanana ny vola io mba ho tonga marina ho any amin'le atao hoe communautaire ma communautaire ma social zay zany io vola io fond io zany. Ankoatra ny antso ataon'ny firaisamonim-pirenena isiny mangarara amin'ny fitantanana ny vola be tsy toko tsy foroana ihany koa no hirotsaka anatin'io fond minier d'investissement social le communautaire io. Tsy tokony hitsoka eny anivo ny fanjakana foibe toy ny zava-misy manodidina ny karazan-ketra samihafa izay mampitaraina komuna maro araka izany ny vola fa hositrahan'ny toerana isiny fitrandrahana avy hatrany. Satria raha le voalazany ao zany 3% d'investissement ho an'ny sehatra vaventy no vola mirotsaka zany aloha indray mandeha zany io 3% d'investissement de raha ole mpitrandraka madinika indray zany hoe mpitrandraka eto toerana raha ny proposition moa zany de forfaitaire 1 million d'ariary moa zany izy io de aloha indray mandeha de raha ohatra ka atambatra zany vola zany mety misy ihany ka ny tena sosikevitra ny fiarahamonim-pirenena de hoe mba ho tantanana amin'ny tokony izy mba ho tonga any amin'le tokony hisitraka azy fa tsy sanatrika hoe aty amin'ny kitapom-bolam-panjakana indray le izy de matory aty de ampiasainy ny fanjakana amin'izay tiany ampiasana azy indray aloha fa de tena hoe tsy mety zany zay ary tena mahasarotiny anay zany satria efa hoe fond communautaire social zay le izy de tokony hoe any amin'le tena tokony azo hisitraka azy anaovana an'izay fotodrafitrasa zay mety ataontsika hoe etaeta ny poniny ny fotony marina no ampiasana ny vola io. Olana efa nitonany maro ho an'ny sehatra ny fitrandrahana arenak'ibony tany ny tsy fisitrahan'ny toerana misy ny fitrandrahana ny tamberim-bidy sy ny etra avy amin'ireo arenak'ibony tany. Vokany manitra ambony arena arabaky teny roapolona amin'ireo toeram-pitrandrahana maro tsy mitsitraka fotodrafitrasa sy tetikasa na iaraha mahita aza ny fiatraikany fahasimban'ny tontolo iainana sy ny tontolo manodidina amin'ireo tetikasa goavana. Trango izay nitarika ny fanoheram-ponina ny fitrandrahana tamin'ireo toerana maro ka andrasam-ba olana aingana hoy ny firaisamonim-pirenena. Fa firenena miisa roa hatreto no namaly ny anjovonjina taon'ny Madagasikara taorian'ny fandalovany rivodoza mahery vaika tamin'ity taona 2020 ty raha nitatitra nataony teo anivon'ny Birao Nasionaly amisahana ny loza voajanahary androany raha nitombana nentin'izy ireo ihany koa manodidina ny 7.3 sy 700 miliara ariary no ilain'ny firenena ahafahana manarona ireo takaitra navela ny rivodoza gamane faranteo raha ny fanazavana mahery vaika ny taketra navelaky ny rivodoza gamane indrindra ho an'ny fatra Antsimoantsinanana, Fidivinany, Vohimary sy Sambava raha nitatitra teo anivon'ny BNGRC na ny Birao Nasionaly misahana ny loza sy ny tandindon-doza. Tsy mahery saingy nitondra-drano no isan'ny nanimba fotodrafitrasa maro toa ny sekoly sy ny lalam-pirenena raha ny fanazavany. Hatreto firenena miisa roa i Chine sy Israel no namaly ny antsovonjimaika iraisam-pirenena amin'ny fanampiana ara-tsakafo avokoa ho an'i Madagasikara. Ho amin'ny androany, ny firenena Israeliana no nanome fanampiana toy ny vary sy menaka ho an'ireo traboiny. Vary milanja 4 taona sy menaka 400 litatra. Ity firenena ity izay niditra tanatin'ny ady hatramin'ny 7 volana Oktobra 2022 raha nitombana teo anivon'ny BNGRC ankilany manodidina ny 7.3 sy 700 miliara ariary ny sora-bola ilaina ahafahana miatrika ireo takaitra maro. Rehefa misy ny atao hoe appel à l'aide internationale zany hoe fiantsona n'ireo namana firenena namana sy izay mety ho tsara sitrapo rehetrarehetra dia maheno an'iny fanjakana rehetrarehetra ny fanjakana any ivelany zany de efa manomboka moa io Israely io fa mbola ho tonga tsy ho atsy
io filana io zany be deaibe tafitra ao anatin'io ny plan de redressement zay mety ataotsika tao anatin'ny lesoka ny fanjakana miaiky zany zahay eto anivony bengerce satria raha voaresaka oatrantony de ny bengerce na de tsy sitraponay loatra de tsy de manana atsika antony atao hoe toerana anankiray anangonana ny olona voamafy fa inany ataotsika miazakazaka atsika any amin'ny sekoly miazakazaka atsika any amin'ny fiangonana miazaka sinsisa de narenina zay fitra ao anatin'izany koa le atao hoe case traditionnel satria ireny misy ry zareo any mahafantatra azy hoe tsy voazongozon'ilay rivodoza mihitsy toy izany ihany koa amin'ny fotodrafitra isa ireny voalazantsika reny fasimbany pont sinsisa tafitra ao anatin'ilay sorabola izay nylazaiko teo ankilany ny ena oarina tamin'ireo fanampiana voarainy fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny BNGRC ny fanampiana azo namonjena ireo trabona tamin'ity taona ity raha ny fomba fijery ny mpanara-baovao isan'ny anton'ireo fiainany ireo mpiara-mombonantoka manampy atsika ny fomba fitantanany mpitondra ny firenena ankehitriny tsy mipetraka ny tany-tandalàna manjaka ny kolikoly amin'ny endriny maro samihafa voaitsakitsaka ny demokrasia ireo teboka telo ireo izay isan'ny takin'ny mpiara-mombonantoka arabola sy arateknika an'ireo firenena iarahany miasa ho an'ny Madagasikara miiba raha ny naoty tato anatin'ny taona vitsy izay isan'ny antony namparisarisa ireo mpanohana ny Madagasikara araka izany endrika sasy sy fanairana ny fitondrana rajoelina izay sary asehon'ny mpiara-mombonantoka amintsika izao tany aloha saika ho isan'andro ny fanateran'ny maso ivo sy ny fikambanana iraisam-pirenena samihafa isaky ny misy vona tahaka izao ary manana ambombava ny sampandraraha miandraikitra izany ankehitriny izao manodidina ny 3 sy 300 miliara ariary ny sorabola izay sorabola ilainy ka asa amin'ny fomba hoana no atratrarana izany manoloana ny fahasairanana efa iaina ny fanjakana ankehitriny la fomba vao hafa nroso tamin'ny fanaovana zaika be ny ampiasany hetra entina metrahana pakety vaovao amin'ny fanatsarana ny fampidiran-ketra ho an'ny 5 taona manaraka ilaina ny fanovana sy ny fanatsarana ny fomba fiasa ifanaraka amin'ny zavany misy marina raha ny fanazavana nentina izy ireo nandritra ny fanatanterahana zay colloque national des impôts zay ny alarany Efson 700 miliara ariary eo fa ny etra tsy tafiditra teo anivon'ny DGI na ny direction générale des impôts hoy ny tale général ny tirafitra ity 520 isanjato hatramin'ny 70 isanjato amin'izany no an'ny orinasa mpanjakana raha ny fanazavana tsy mitsahatra mitomboatra ny etra niditra tao anatin'ny kitapony lampanjakana nanomboka ny taona 2024 raha ny fanazavana na izany azy mbola maro ny fanatsarana mila apetraka fa indrindra amin'ny lafiny fitantanana Tutusa androanteny ivato araka izany ny lalonana fanokafana ny zaika be ny piasan'ny etra 424 izay fikondandofo mahakasika ny fametrahana drafitrasa stratégique ho an'ny taona 424 hatramin'ny taona 2024 be tokoa ty fotoana roa andro zay natanterahana an'ity paikady na ny plan stratégique 2024-2028 ty misy pilier anankitelo zay manaraka ihany koa an'ireo politika mpanjakana amin'ny ankapobeny ny pilier voalohany dia ny modernisation ny administration fiscale tsisy afa-tsy izay ihany no afahantsika manatsara ny fampidiran-ketra efa misy ny vokatra azo avy amin'izay amin'ny alalany fametrahana an'ireo tolotra omena ny mpandohetra amin'ny resaka digitalisation dia ny administration fiscale ihany koa ny fomba fitantanana ny hetra zany dia tokony hiova endrika amin'izay modernisation izay ny fampiasana an'ireo teknolojia moderne afahana manatsara sy miady amin'ny hosoka rehetrarehetra 5 ny tanjona apetraka mandritra ny 5 taona manaraka izay fanatsarana ny lalàna sy ny fanavozana ny paikady araketra ny fandrindrana ny asa ny fampitaovana sy ny fampiofanana ny maolona tonga nanatrika izany zaika be ny piasan'ny etra izany avokoa ireo solotena avy amin'ireo fa fitaleavam-paritra momba ny etra manerana ny Madagasikara isan'ny andrasana ihany koa fa ny fomba fitantanana ny vola sy ny fangararana eo amin'ny fitantanana fa ihany koa fa ny tamberina ndraikitra ho an'ny vahoaka ampandohetra
fa nampafantana tamin'ny fomba ofisialy androany ny fiaramiasa ny amvola silay application Voaladoc fizahampahasalamana amin'ny alalany findaina solosaina ny amvola izay namora ny fandoavana ny saram-pizahana ho fanakakaizana atrany ny mpanjifany anatin'izay ilarina solonyainy ho fanamavanana ny fahasahiranana sy anamorana ny fizahampahasalamana efa azo ampiasainy eto Madagasikara amin'izao fotoana ny application Voaladoc fizahampahasalamana amin'ny alalan'ny finday na solosaina. Voaladoc zany le application présenténtsika teo dia application afahana manao mangataka rendez-vous ho an'ny c'est aka rendez-vous amin'ny dokotera na afaka ihany koa ianao manao téléconsultation moa zany le tenentsika teo hoe raha ohatra ka tsy manana possibilité ianao akany amin'ny dokotera nefa mila soin tout de suite dia afaka manao le diagnostic zany amin'ny alalan'io application io satria araka ny hitantsika teo dia afaka mijery anao directement le dokotera dia afaka ihany koa ianao manao commande ny fanafody any amin'ny pharmacie. Application Voaladoc izay intégré ao anatin'ny super application M-Vola. Io application io dia natokana indrindra mba hanamora ny accès an'ny malagasy na iza toerana misy azy na ina mba amin'ny prestation de santé zany hoe tsotra zany ahafahantsika mampitombo ny inclusion ny malagasy ray manontolo amin'ny fahasalamana zany afaka manao consultation daholo ny olona na iza toerana misy azy. Miaramiasa amin'ity application inty ny M-Vola ho fanakakaizana trany ny mpanjifa azy sy anampina ny olona amin'ny tsy fandaniana betsaka amin'ny fanomezana sara ny fizahana mora kokoa sy ikajiana ny fotoana. M-Vola partenaire technique M-Vola ao anatin'le projet zany hoe manamora ny moyen de paiement ny mpanjifa fa ihany koa mba ahafahany maro misitraka an'le vokatra dia nampidirina izy ao anatin'ny super application M-Vola dia ny super application M-Vola moa zany dia natao hanamora ny fiainan'ny malagasy amin'ny andavanandro satria misy application maromaro ao anatin'io super application io izay ilain'ny malagasy amin'ny fiainany andavanandro dia namorainay zany izay nampidirinay ao anatin'ny super application anay io Voaladoc io. Tombontsoa zany tsotra izy satria mora dia mora fampiasana an'io application M-Vola io dia mora kokoa ny sarany raha miohatra amin'ny transaction fampiasantsika isan'andro ireny satria tena ambany dia ambany ny sarany zany mba ahafahany tsirairay misitraka an'le vokatra justement. Efa miroboroba ny ivelany ny fampiasana ity application ity ary izao hisitraka izany izao ihany koa i Madagasikara. Azo ampidirina amin'ny karazana finday rehetra izy ary azo aloha amin'ny alalan'ny M-Vola ny sarany fizahana. Totosandroany tetsy amin'ny telo mahandraro ny fampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy ny application Voaladoc sy ny fiara-miasany amin'ny M-Vola. Izay zany mahakasika an'ity application Voaladoc fa tsy Voaladoc fa vokatry ny fantrana maro ireo olona mivelona amin'ny fitsimponana fako eto Antananarivo sy manodidina amin'izao fotoana izao ahafahana miaina amin'ny fiainana andavanandro. Raha ny fanadihadiana natao tsy nandihy fianarana ny ankamaroany ka voailika tamin'ireo tolotrasa misy teto amintsika. Taolana, vy, saribao, tavoahangy, kapoaka ireo amin'ny ankapobeny no tsy maintsy tsindroany ireto olona ireto noho ny tsy fisian'ny asa. Eny amin'ireo toerana fanaripako ireny araka izany no andaniny ny andro vao mahita izay ho arapan'izy ireo araka ny resaka ny fanaovana tamin'ireto olona eto Ambotrimanjaka ireto. Ny ankamaroan'izy ireo izay saika mivelona tamin'ny fitsindroana fako hatramin'ny fahazazany, izy ireo izay tsy afaka nandihy fianarana tahaka ny olon-drehetra no ny fahasahiranany ny ray aman-dreniny. Ino famelomako namelomako ny taranako dia mbola ny zanako koa zao mbola mandeha maka taolana tsipona saribao maka kapoaka ino tsy dia hoe tonga dia hohanina eo fa mbola avadika ivoly iny vao hohanina tsisy miasa moa zay konko hitanao tsy mba mahay taratasy dia lasa mitsipitsipona entana iny manangonangona an'ireny kapoaka sy an'ny ireny nataonay. Ny olona raha tsy mahay taratasy ianao tsy raisinao hiasa zany tsy handrayanao hiasa zany ny olona. Ankoatra ny fitsindroana ireo entana madinika avy nampiasaina, misy ihany koa no mitady sakafo hohanina eny amin'ireo toerana fanaripako. Mina zay fa tony mba hohaninay rehefa atandro rehefa misy an'le sendra manary hanina masaka atandro ohatr'izao dia rehefa hariva moa tsy misy fa zordira ny alainay avy dia rehefa misy manary hany masaka dia voasary, poma,
zay haha masaka azy hoaniny na le sisana mpanankareny reny amin'ny tôbily reny azany dia reny. Hatreto tsy mbola nisy raha ny fanazavana ny fidinany fotony nataony ity fitondram-panjakana ity hijerena manokana ireny olona sahirana mivelona amin'ny fitsondroana fako ireny raha ny fitarainana trany. dia izay ihany koa tombokilasy tombokovavy no entina manakatona ny fampahalalam-bavao amin'ity alina ity naiza misy anao ankasitrany ianao nanaraka ny fampahalalam-bavao hatramin'ny farany veloma tompoko. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Vatimax vous a présenté Nivabo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.